Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika revaka tratraka izoma fa 13 ny volana janoary ity ny volahatra homofonainantsika anio dia ny epistily izay nosoratan'ny Joda andininy fa 4 any no volahatra ato fa ndevaka itsika hatrany andininy fa 5 satria mijanona tenatena ilay fehezanteny dia vaka itsika izany mofonaina izany riavako aminaran'i Jesosy ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitoana ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Joda no voalaza nanoratra ity epistily izay toko iray monja ity. I Joda izay raha jerena amin'ny testamenta vaovao ny ankamaroany ireo mpivaofy dia milaza fa i Tadeo io Joda io, Tadeo la iray amin'ny apôstôly 12. Ny akabeazana rehetra kosa nefa jerena ka soratry Joda dia rahalahin'i Jakoba izy, izany hoe rahalahin'i Jakoba nanoratra ny epistily ho an'ny nosoratan'i Jakoba io, izany hoe rahalahin'i Jesosy raha toa ka jerena dia i Joda zany dia rahalahin'i Jesosy amin'ireo mpivaofy ny testamenta vaovao ny ankamaroany. Dia andeha isika hijery izany afatra Joda izany, ny ankapobeny moa dia miresaka izy momba ny fampianarana ny manohitra ireo fampianaran-diso, manohitra ireo mampianara zavatra diso amin'ny ara-potom-pinoana, amin'ny ara-potom-pampianarana ao amin'ny Baiboly. 19 dia matetika alentsika mitsodrano izy io ao anatin'ny satria misaotra masina moa azo atao tsodrano mazava ho azy fa ity dia nataontsika ho tsodrano liturjika, izany hoe natao ho tsodrano nalaina ho tononona ao anatin'ny fitaovavahana liturjika ny fiangonana. Raha toa ka mamaky ilay andininy vitsivitsy isika dia tsodrano mitaonantsika hanome voninahitra an'Andriamanitra, mitaonantsika hanome voninahitra Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho an'ilay miaro anareo, ho an'ilay miazona anareo, ho an'ilay tia anareo, ho azy ny voninahitra. Teo amin'ny tantaran'ny fotompona kristianina dia nisy fotoana ataontsika hoe ela tamin'ny vanim-potoanan'ny moyen âge na vanim-potoana tenatenany izay tena noeritreretan'ny fiangonana fa izy dia manana ny fahefana fenon'i Kristy ary satria izay ataontsika hoe niorina tamin'ny fotom-pampianarana sy ny tradition maro isan-karazany io ary izay natokany fiangonana nanao zava-dehibe ny edifisy, ny trano fiangonana atao ngeza be tsara tare tsy diso akory zany fa le fotom-pampianarana atao anatiny dia ny hoe ny fiangonana dia toy ny nanana ny fahefana fenon'i Kristy tetỳ ambonin'ny tany ary matetika azy dia nifanohitra tamin'ireo mpanjaka reo amperora tany avanim-potoana tany aloha tany ny fiangonana izay nanehon'ny fiangonana fa tsy latsa-danja mihitsy na tena eo ambany fahefan'ny fiangonana mihitsy aza ny fahefany reny mpanjaka sy mpitondra fahefany reny ary tsy maintsy ho nanaiky ny fahefan'ny fiangonana. Tsy de hoe diso loatra koa zany fa tsy marina mandrakariva koa, tsy marina mandrakariva fa rehefa nirohotra be ny fitadiavam-pahefana atao amin'ny fiarahamonina dia isan'izay nanamafy an'izany teolojia zany ny fiangonana hoe tandremy tsara fa ny fiangonana ny tenan'i Kristy, ny fiangonana dia an'Andriamanitra ary ny fiangonana dia miazo manana an'Andriamanitra izay tompon'ny fahefana mandahatra ny zavatra rehetra. Hany ka nanjary nampiasa teny misaotra masina be dehibe ny fiangonana ilazana ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Dia mazava ho azy hitantsika amin'ireo trano nyezinezina manerana ny Eropa sy ny teolojia maro isan-karazany, ireo teolojiana maro isan-karazany izay miady ny voninahitra ary hitantsika amin'ny akanjo na ny ataontsika hoe ny akanjo fanaovan'ny pretra ny mpitondra fivavahana
dia tsy latsa-danja noho ny akanjo anaovanareo emperora na ny hatsarany na ny abeny na ny endrikendriny amin'ny ankapobeny. Ny mpanjaka taloha dia tsy mahay mampiakanjo teny zany ny mpanjaka, tsy vita satria misy manteau be misy isan-karazany amboniny eo, ohatr'izany mihitsy ko ny ireo mpitondra fiangonana tamin'ny vanim-potoanany moyen âge. Be de be ny akanjo anaovana isan-karazany mavesatra be tsy afaka mampiakanjo tena rery zany, hitarafana amin'ny akanjo be de be ny kenikeny eny tanana, ny satroana, ny kirarona, ny etra, ny étole na ny ziogany eny amin'ny tanana, ny peratra, isan-karazany teny amin'ny akanjo ny mpitondra fivavahana tamin'ny fotoanany moyen âge. Ilazana ny voninahitry ny fiangonana sy ny voninahitry ny noeverina hoe ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiangonana, eo amin'ireny mpitondra fivavahana reny, ary nanana fahefana isan-karazany mihitsy izy. Noho ito zavatra io no nahatonga ny fanjipavahana ty amin'ny taonjato faha enina ambin'ny folo ny hoe ny voninahitry ny fiangonana nge voninahitry Kristy. Inona moa ny voninahitry Kristy? Ny voninahitry Kristy io ireo mpanefy fivavahana de zao ny hazo fijaliana. Teo amin'ny hazo fijaliany Kristy, teo amin'ny hazo fijaliany Jesoa vao noteneniny lay kapiteny araky fitantarany filazantsara-masina arakany Marka manao hoe rehefa teo amin'ny hazo fijaliany Jesoa de niteny lay Romanina, lay kapiteny Romanina zay midika ho toy ny hoe ny fanjakana Romanina io Marka, dia eo le kapiteny Romanina, eo zany izao tontolo zao lazana azy io lazana azy, satria ny Romanina tam'izany fotoana zany ny mpanjaka nitondra ny firenena rehetra. Eo amin'ny hazo fijaliany Jesoa zany ary nibanjina azy izao tontolo zao tamin'ny alalan'le kapiteny Romanina de niteny manao hoe tena zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Zany hoe ny fanekempinoany izao tontolo zao, ny fanekempinoany mino de izao zanak'Andriamanitra Jesoa eo amin'ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliany Kristy no nampiariary ny mahazanak'Andriamanitra azy ho Marka, ary nanao zany fanekempinoany zany lay miaramila Romanina zay nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana. Lay miaramila Romanina zay nanameloka azy dia niteny manao hoe tena zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Zany hoe ny mahazanak'Andriamanitra ny Jesoa araka ny Marka, tsy hoe izy nanao fahagagana zay mahatonga ny Jesoa niteny manao hoe aza miteniteny fa ndrao de ny fahagagana no ahafantaran'ny olona mahazanak'Andriamanitra aza milazalaza na amin'iza na iza fa ndrao de ny fanasitrana nataoko taminareo no ilazan'ny olona ny mahazanak'Andriamanitra fa ny mahazanak'Andriamanitra ho Jesoa de zao ny hazo fijaliany Kristy, ny hazo fijaliana. Ary io mbola mahatonga fatatsika tsara, mahatonga ny Jesoa miteny tamin'ny mpianatra manao hoe vitanareo ve, zakanareo ve, hainareo ve ny atao batisa am'izay nanaovana batisa. Mantsy azo reo lahy zay nitady teo akavisa akavanan'i Jesoa rehefa amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary dia Martin Luther tsika teo rehefa resaka nanitsy ny fiangonana de mana tsy ny teolojia ny voninahitra ny zava-dehibe fa ny teolojia ny hazo fijaliana. Ary mahatonga ny hoe nanitsy satria natanjaka be ny teolojia ny voninahitra tamin'ny vanim-potoan'ny moyen âge. Rehefa miteny hoe teolojia ny voninahitra de ny voninahitr'Andriamanitra isaloran'ny olona, saloran'ny fiangonana, ka rehefa miteny ny fiangonana hoe rehefa vahana ety ambony tany de vahana, idina ety ambony tany de mihidy ny fahefan'Andriamanitra de eo amin'ny fiangonana sy ny sisa rehetra zay marina zany fa tsy hoe marina amin'ny fotoana rehetra tsy akory. Ary dia hoy Martin Luther hoe tsy ny tokony ianaran'ny fiangonana de zao tsy ny teolojia ny voninahitra fa ny teolojia ny hazo fijaliana. Ary dia zay nahatonga ny teolojia ny hazo fijaliana amintsika protestanta tena mana toerana manokana. Marina loatra fa i Jean Calvin ny teny manao hoe ho an'Andriamanitra ny voninahitra, de ao anatin'ny tokontany fieritreretana ny teolojia ny hazo fijaliana avy any Martin Luther ihany izy. Fitohizan'ny teolojia ny Martin Luther momba ny teolojia ny hazo fijaliana no nahatonga ny Calvin teny hoe ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra, tsy ho atsika ny voninahitra, tsy ho an'ny olombelona ny voninahitra, satria ny hazo fijaliany Kristy ny voninahitra. No zany dia tohin'ilay teolojia ny hazo fijaliana ny ho an'Andriamanitra ny voninahitry Jean Calvin. Revako malala raha miresaka ary sika eto ijoda miteny ho an'io Andriamanitra io ny voninahitra. Ny mpino tsy mpitady voninahitra tsy akory, Andriamanitra ny manome voninahitra atsika. Ary ny voninahitra tsy zavatra tadiavina, ny voninahitra don
ny voninahitra fanomezana omen'Andriamanitra. Ary io tenen'ny tompo soatra masina miveriberina itatsika zany zay manome voninahitra no omeko voninahitra. Ny voninahitra de zao avy amin'Andriamanitra io. Ary ny voninahitra zay tenen'ny bokin'ny testamenta taloha hoe kabod na tenen'ny Jiosy hoe kabod zavatra mavesa-danja, zavatra toy ny enta-mavesatra, toy ny lanja madonda, zay hoe kabod. Ka rehefa miteny hoe voninahitra isika de zao mety misy tsy satria mavesatra izy de tsy zaka izy zany, mety tsy ho zaka izy. Tsy hoe satria mahafinaritra izy de zaka, fandradray tsy zaka izy satria mavesatra. Ary fa tsika fa raha maha olombelona de be ny tantara n'ireo olo-malaza isan-karazany izay niazakazaka nitady voninahitra, nananao zava-dehibe ny voninahitra, de be amin'izy ireny nienjera satria mavesatra ny voninahitra. Hitantsika ireo artista maro isan-karazany aro vedette du cinéma isan-karazany izay mampalahelo na nefa raha ny fiainany ara misy mamoy fo, misy lasa-dala, misy tratrin'ny depression, misy namony tena, misy satrin'ny aretina, misy moa de tena potiky ny vidin'ny drogue ny zava-mahadomelona miseho amendrika maro samihafa, mavesatra ny voninahitra. Ary zay no mahatonga ny Lutera manao hoe ny teolojia ny voninahitra, ny azo fijalian'ny Kristy ny tokony ho hita eo amin'ny fiainantsika. Ny azo fijalian'ny Kristy izay tsy midika akory ho faharesena, fa ny azo fijalian'ny Kristy izay fandresena, izay ny tokony ho hita eo amin'ny fiainan'ny mpino. Ho Martin Luther. Zay mahatonga azy raha misy zavatra ataontsika hoe nahazon'ny Luther tamin'ny fanitsivavahana, marabana kokoa tamin'ny vanim-potoanany moyen âge de ny hazo fijaliana. Raha amin'ny lafiny hoe iravahana zany nanaovana ny réformiste de tena nanametraka nravaka hazo fijaliana loatra na tahaka zany, fa Luther de tena na de efa ty ambadiky ny fanitsivavahana de tena tsy nisaraka taminy ohatra nanao rojo hazo fijaliana foana izy, tsy nisaraka ny antony dia tsarotsika tsara. Martin Luther rehefa nananady am-panana, nanana olana avany amin'ny tany amin'ny monastera natsoina hoe monasteran'ny ireo Augustin zay nipetrahany de nananady am-panam-penijaly, na de efa niary toro mivavaka, niary toro namaky boky, niary toro ny fahadianana sy ny sisa de mbola tsy niadany Martin Luther. Ary atao amin'io monastera io izy no nanana zoky am-panahy antsoina hoe Stopides, de Stopides ny teny taminy isaky ny manao cure d'âme aminy Stopides tao anatin'ny monastera. De zao mandrakariva ny tenin'ny Stopides, Martin, mivavaha ianao jereo ny azo fijalian'ny Kristy, ny azo fijalian'ny Kristy any mpanjinina, rehefa manana olana ianao, ny azo fijalian'ny Kristy mpanjinina, manana fifaliana ny azo fijalian'ny Kristy mpanjinina. Zany hoe ny azo fijalian'ny Kristy amin'ny Stopides, ny vahaolana ho an'ny fahasarotana sy ny tebiteby sy ny ady am-panahy. De zay no teneniny tamin'ny Luther, tsy mahagaga isika. Raha ohatra ka mijery ny teolojian'ny Martin Luther de mivy be amin'ny hazo fijaliana. Ary be de be ireo hira, nakabeazan'ireo hira izay hitatsika milaza ny fangiry firian'ny Kristy, milaza ny hazo fijalian'ny Kristy de saika hira luterana. Zay mahatonga ny hira luterana somary ataontsika hoe mitodika bebe kokoa am'le Jeso Kristy nijaly, Jeso Kristy nangiry fitry, fa ny Calvin kosa samy hafa kely am'izay. Ny réforme indray dia le Jeso Kristy nandresy ny fahafatesana, le Jeso Kristy be voninahitra, ary de manjary lasa hira fifaliana, hira fiderana, zay indray ny Calvin. Io tsy misy hoe inona ny diso na inona ny marina, fa tsy nisy ny voninahitra izay irain'ny protestanta réformé, raha tsy nisy ny fangiry firin'ny Jeso tao amin'ny hazo fijaliana irain'ny luterana, ary tsy misy ny ary ny fangiry firin'ny hazo fijaliana neretan'ny Kristy irain'ny luterana. De zao nitohy tsisy heviny ratsy ny afara taty amin'ny fandresen'ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny Kristy irain'ny protestanta réformé. No zany dia mifameno tsara ireo fotom-pampianarana aloha reo, zay maha protestanta amin'ny protestanta. Etoana ary avako malala de mitona antsika ijoda hanome voninahitra an'Andriamanitra. Tsy ezakazaka hitady ny voninahitra zao tontolo zao zay mavesatra manimba, fa hiazakazaka kosa
hanome voninahitra an'Andriamanitra. Reto zavatra telo reto ary no afatra ho anao zay mitady ny voninahitr'Andriamanitra raha araka ny Joda manokana andresana. Araka ty epistily ny Joda ity de izao manana fitondratena tsara. Manana fitondratena tsara. Rehefa mandeha amin'ny fitondratena tsara ianao de manome voninahitra an'Andriamanitra. Ilaina hary izao rehetra izao. Mandehana amin'ny fitondratena tsara, amin'ny fahamasina ampiainany. Hoy Joda. Fa ny faharoa zay aseho nety tantaran'ny Joda, zay avary Joda ity, manome voninahitran'Andriamanitra tsika amin'ny lafin'ny fitondratena, amin'ny lafin'ny moraly io, éthique io, comportement io nareo miteny vazaha. Fa mihoatra n'izany Joda de zao tazony ny fampianarana marina. Zava-dehibe ny fiazonanao ny fampianarana marina. Paoly manazava an'io any amin'ny Timoty. Paoly rehefa mijery fampianarana marina de ny azy ataony hoe fampianarana salama. Saina, fampianarana salama. Zany hoe fampianarana mitondra fahasalamana, fampianarana famatotra amin'ny fahasalamana sy ny fiadanam-po. Ary dia tianao ny hanome voninahitran'Andriamanitra de zao tazony ny fampianarana marina. De torio zany fampianarana marina zany. Be de be eto ambonin'ny tany ankehitriny ny karazam-pampianarana isan-karazany. Mbola tsy nisy ohatr'izany tao anatin'ny tantaran'ny fiangonana. Karazam-pampianarana maro zay ataontsika hoe mandrava mihitsy ara lay fahasalaman'ny fampianarana ny fanantan'i Kristy namin'ny apôstôly. Le afaka manome voninahitran'Andriamanitra atsika rehefa manao zava-dehibe ny fampianarana marina. Ndraindray ny kristianina mampalahelo, fa ndraindray ny kristianina ka mianatra, malaina mitsitsita lay loza amin'ny tatao amin'ny eo amin'ny fiangonana, eo amin'izao tontolo zao ny fiparitahan'ny fampianaran'ny diso isan-karazany. Ka raha ohatra ka tsy mitohy ny fitezam-panahy momba amin'ny fampianaram-pinoana de ato anatin'ny 50 taona dia karazam-pampianarana tsy hitanavana raha mety hiova mihitsy. Fa ny fitoriana ny filazantsara raha tsy miezaka mafy miazona ny fampianarana marina. Zay lazain'ny Baiboly. Fa ny fahatelo dia ny fiorenana amin'ny finoanan'i Jesoa. Na inona de miorina amin'ny finoanan'i Jesoa. Rehefa manome voninahitran'Andriamanitra ianao, rehefa miorina tsara amin'ny finoanan'i Kristy ho ilay mpamonjy. Tsy miodikodina atsiaroa amin'ny fotom-pampianarana na amin'ny finoana, fa miorina tsara ao amin'i Jesoa. Le avako engany hitomba ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ianao satria tandrina tsara, mendrika amin'ny fitondratena, satria miorina tsara koa amin'ny fampianarana tena izy ary maharitra amin'ny finoana an' Jesoa. De ho marina aminao zao tsodrano tonono ny Joda izao hoe ary ho an'izay maro anareo mba tsy ho tafotoana ary ametraka anareo tsy hanatsiny eo anoloan'ny voninahiny amin'ny firavoravoana. Ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana, fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary mandrakizay. Amen. Vavaksika, tomba soranao zay noho ny amin'ny soratra masina izay mampianatra anay fa ny antom-pisinay de ny manome voninahitra anao Andriamanitra. Izay nahary anay, izay miaro anay, izay mametraka anay tsy hanatsiny eo anatrehanao. Misaotra Tompo de ataovy mahay manome voninahitra anao zay. Ataovy tia ny teninao, ataovy tia anao Andriamanitra mihoatra ny zavatra rehetra. Ampahareto amin'ny fitondratena tsara zahay. Ampahareto amin'ny fianarana, amin'ny fiazonana ny fampianaran'ny teninao. Ary indrindra ataovy mitoetra amin'ny finoana. Tahiny tontolo andronay Tompo amin'ity zoma ity, ho tontolo andro ajakan'ny fiadanana, ny fahasoavana, ampahavokatra ny asanay. Amindreo fo zay ary tahio Tompo. Jereo ny tanindrazanay vavak'izay Tompo. Ianao Andriamanitra ny antorahanay, eo anay ny herim-po, herin-tsaina, herim-panahy, hijoro vavolombelonao amin'ny asa tsara. Jereo nisy tokantrano, jereo nisy ambatan'olona, dia arovy izay. Misaotra Jesosy no ny famelan-keloka tolotrao, fampitero aminay mandrakariva ny fifaliana. Amen.